CGB Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Rejoignez les universités membres de Get Compagnie Internationale, spécialisées en haute technologie et entrepreneuriat. Université Immédiat, USTIO et Aelina Nissan vous présentent. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF Manuchawanao ni Fampalalambaovao. Car votre projet d'études en France commence chez nous. 5 filières au choix: paramédicaux, droit, gestion et management, commerce. Uprim Manuchawanao ni Vavao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprim. Nolavin'ny seniny maha-kandida ny rivo rakotovao amin'ny anaran'ny vovonana firaisan-kina ao Mahajanga voalohany amin'ny fifidianana reny tanàna taorian'ny fitorinana apetraky ny prositeny izay manohitra ny filatsahako vidiana ity mpandrindra nasionaly ny antoko HVM ity. Tsy ahitana ilay karazana vorona vintsina Martin Pêcheur UT de Madagascar intsony eto avolotany ankehitriny. Antony voalohany malany tamingana azy ireny ny doro-tanety izay manimba ny fonenan'izy ireo amin'izao fotoana. Ny karazam-borona izay mandray anjara feno amin'ny renivohitra na ny écosystème. Ho amin'ny maresaka any ivelany any Nepal, nahatratra 50 ireo namon'ny ainy ary maherin'ny 50 ireo tsy hita popoka vokatry ny ora mikija tany an-toerana ranotatitra androany. Mitsahatra mandritra ny 3 andro ny fampianarana noho ny fiotsahan'ny tany ny fanazavana. Nahatratratra ny amin'ny 20 sy 300 mm ny rotsakorona izay nampiakatra ny renirano lehibe ao Nepal. Arahintsika avy hatrany any andindinin'izay. Alahady fa 20 ny volana septambra taona 2024 faltafiaraka amin'ny andray ny tenako tombo kilasy tombo vavy tonga soa eto amin'ny fampalalamba-baovao ny Kolo TV amin'ny ity alina ity. Asaiko ianao hanaraka ireo vaovao nisongadina hatramin'ny farany. Ny pejy politika avy hatrany no anokafantsika izany fampalalamba-baovao izany. Nolavin'ny seniny maha-kandida ny rivo rakotovao amin'ny anaran'ny vovona firaisan-kina ao Mahajanga voalohany amin'ny fifidianana be ny tanàna. Taorian'ny fitorinana apetraky prositeny izay nanohitra ny filatsahako vidiana ity mpandrindra nasionaly ny antoko HVM ity. Ilarina Sognany no tatitra antsika ny andindin'izay. Tsy naharo ny rivo rakotovao ny taratasy napetraky ny antoko HVM taorian'ny fitorian'ny prositeny manohitra ny filatsahako vidiana ho ben'ny tanàna ao Mahajanga voalohany. Nolavin'ny seniny maha-kandida ny pandrindra nasionaly ny antoko HVM ity amin'ny anaran'ny vovonana firaisan-kina. Tsy manakambara amin'ny mahadidy tsy azo ivalozana izany ny antoko hoy rivo rakotovao fa saingy tsy mahasakana ny maha-kandida azy ao Mahajanga io. Efa nisy ny fiomanana amin'izany raha ny fanazavana. Manana commentaire roatra zay HVM anatin'ny firaisan-kina amin'ny fanapahan-kevitra ny seniny. Mazava tsara ny hatramo voalohany ny lalana naleha fanarahana an-dalàna, lalàna mifehy firaisan-kina sy mifehy ny ataoko hoe ny regroupement na parti politique ohatra ny firaisan-kina. Samy manana zany lalàna zany daholo. Hafa moa ny fandraisan'ny seny an'izany dia tsy dia manana commentaire amin'izany fa dia niomana izay zany ary efa niomana mihitsy zay amin'ny ataoko hoe plan be ngamba ny ilazana azy zay mampalaza azy koa hoe manao maka-fepetra hafa zany ahafahana mandrotsaka ihany koa. Tsy nianarana fotsiny miova atolotry ny antoko io. Tsy mazava ity fanakanana ny sampikambana ao anatin'ny vovonana ity ho hiatrany rivo rakotovao. Tsy ny maro anisa ao anatin'ny vovonana misy azy no mitsipaka ny filatsahako vidiny. Raha ohatra moa zany le olona mitory anaiky le olona mandehandeha amin'ny arabe iny fotsiny. Satria raha mitory zany le olona tokony nahazo izy ny vory ny firaisan-kina dia ny firaisan-kina no miteny hoe eriko ny mandeha ny firaisan-kina mivory dia manapa-kevitra la majorité maro anisa miteny hoe tsy maintsy toriana ny fandatsahana amin'ny miara-potiboarivana Mahajanga iny milala firaisan-kina fa tsy nara-dalàna. Fa raha olona anankiray le zany ny tehanao ny heriteriny noho ny anazy manokana, anazy ny antony efa fantatra moa ny antony dia zay no raisiny. Fa ny hoe nisy olona nandeha zany tena tsena teny dia nilaza fa tsy ekeny hoe izy no membre firaisan-kina. Afaka miteny an'izany daholo izy rehetra. Any zany tena manahirana hoe ahoana ary mahatonga an'izany.
valambefapoloatra ny fiampitoana nomeniseny ahafahany rivora kotovao mameno indray ny antotantaratasy anaovany kandida amin'ny anarany antokoaf andrasana ny otoiny Vavaony toekarena kosa indray potika tanteraka ny sehatra ny volofanondrina toy ny lavanila sy ny jorofo ankehitriny manomboka amin'ny fambolena hatrany amin'ny fanondranana mandalo fotoam-pisarotra raha tao anatin'ny folo taona farany. Mitaza mipotsiny ankilan'ny fitondram-panjakana raha ny tsikaritra hatreto hoy ny mpampianatra pikaroka sy fandraisana andraikitra izay anamafy ny fahasairanana ho an'ireo olona maro mivelona anatin'ny sehampiariana ary andetika ny toekarem-pirenena anaty lavaka lalina ihany koa. Irisha avy amin'ny volo fanondrana ny 2 isanjaton'ny vola vahiny miditra eto amintsika raha ny tary marika ofisialy navoakan'ny ministera tompony andraikitra tsy mitsaha mitotongana izany amin'izao fotoana raha ny fihenan'ny fanondranana tao anatin'ny 5 taona ho an'ny enim-bolana voalohan'ny taona 13 ny enina 40 oarina ny taona 12 ny fanondranana volo fanondrana raha ny tary marika avy amin'ny ministeran'ny toekarena sy ny fitantanam-bola izany hoe tafidina 704 sy 3 alina taona ny taondasa raha nananika ny 704 sy 4 alina taona ny taona 2023 ankoatran'ny fahasarotan'ny fisitrahana ny agrement avy amin'ny fanjakana izay mampihena ny mpandraraha afaka manondrana radalana mandalo fotoan-tsarotra ny famokarana kehitriny noho ny antony maro tsapa hoe tsy nisy fivoarany dia resaka production reo produit izay verina fa vokatra izay verina fa nisan'ny fanondra Madagasikara reo antony maromaro moa eo aloha ny rivo-doza efa rahantsika malala Madagasikara tsy hafa miala amin'ny resaka rivo-doza eo ihany koa ny resaka tsy fandre-pahalemana ihany koa anisan'ny antony anankiray ihany koa mampihena be ny famokarana eto amintsika satria ny olona raha tiana ny ampiakarana famokarana dia mila n'le antsoina hoe stabilité mila miaino anaty fahalemana tanteraka ny olona ny tantsaha rahantsika malala ny fangalarana ny lavany maintso rahantsika malala ny tsy fandre-pahalemana eo amin'ny resaka kaosy ny dalo eo ihany koa zao ny resaka fankanan-keriny reny zany isan'ny mampatonga an'izay fiainana sy tsy fiakarany famokarana zay fa antony tena ngeza be ihany koa dia tsy fananana Madagasikara ilay politika izay hoentina zany ampivoarana izay ampiroboroboana izay resaka famokarana amin'izay volo fanondrana izay eto amintsika azo atao tsara ankilany manarina ny sehatry ny volo fanondrana raha manampiniavana ny mpitondra manomboka amin'ny fampitsarana ny endrika monopole ataon'ny fanjakana sy ireo mpandra raha akaiky azy ny anatratrarana ny fanamby tranga izay efa nanaovan'ny mpisehatra antsoantaonany maro saingy tsy nahitambokany hatreto raha tarafina amin'ny isan'ny agrement navoakan'ny ministera piay ho an'ny lavanilina manokana ohatra ny enatrany ny mpandrarana azo ny agrement ny ainga tany amin'ny 720 ny tao mpanondranana 23 nidina ho 7 ny taona 2023 ary izao 7 ny tao mpanondranana 13 ankoatra izay zava-dehibe ny fanatsarana ny tontolo ahafahan'ny tantsamam-boly ampitoniana sy ny fanavaozana ny teknika mpambolena ny akabeazany ny teknika zany ara-pambolena ho amin'ny Madagasikara manokana dia saika efa novaitsika avy tany amin'ny fanjanahantany avokoa eo zany tsy maintsy anaova Madagasikara surtout le resaka hoe transfert de technologie transfert na savoir faire zany hoe ny fiara-miasa amin'ireo firenena izay everina fa efa manana izay fivoarana amin'izay resaka fambolena izay ny Côte d'Ivoire zany zao raha miresaka ny cacao tsika tena tokony tsy maintsy afaka angalantsika tahaka tsara izay resaka cacao zay raha resaka tsika izay le fanofanana ny resaka to hoe anisan'ny antoka ray lehibe amintsika miresaka zao ny fanofanana an'ireo tantsara hoe fanampiana an'ireo amin'ny resaka fahaiza-manao mba hifanaraka tsara zany lay takin'ilay tseny iraisam-pirenena sy lay kalitao an'ilay voly izay hoahondra antsika any fa eo ihany koa ny resaka quantité koa ny abetsahan'ny vokatra ihany koa dia miainga tanteraka amin'izay fanatsarana ny lafiny teknika ara-pambolena zay maika araka izany ny fitondrana vahaolana ho an'ny sehatry ny volo fanondrana raha tiana ny anamarina ny toerana ny toekare-pirenena hoy ity mpampianatra momba ny siansa ekonomika ity ny tenany izay nanamafy fa vahaolana matotra no andrasana amin'ny fitondram-panjakana fa tsy andrakandrana toy ny natao tamin'ny fampiarana ny fameram-bidy
toy ny natao tamin'ny lavanila izay isany nitarika ny fahapotehan'ny sehatra ankehitriny ny vidin'ny lavanila izay raha tsy aivina no faritan'ny fanjakana ho $200 ny kilaon'ny masaka eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ary $507 ny manta saingy aizahoaiza amin'izany ny vidin'ny lavanila ankehitriny. Tsy ahitana ilay karazam-borona vintsina Martin Pêcheur UT de Madagascar intsony eto avoatany ankehitriny antony voalohany malany tamingana azy ireny ny dortanety izay manimba ny fonenan'izy ireo amin'izao fotoana ny karazam-borona izay mandray anjara feno amin'ny roa ivoary na ny ekosistema izay misy akony amin'ny tontolo iainana raha ny fanazavana fanadidina. Vintsy vorona kely mirefy 9 cm vorona izay tokony ho hitana aiza na aiza eto Madagasikara antsoina ihany koa hoe Martin Pêcheur UT de Madagascar. Iny amoron-drano no matetika ahitana azy ary eny amin'ny rantsan-kazo no fonenany. Tanindomondoza ankehitriny ity karazana vorona ity no nidoro tanety sy fanombanany ala izay manimba ny fonenan'izy ireo raha ny eto avoatany manokana efa tsy ahitana vintsy intsony ho ireo pikaroka. Ny zavaboary dia miankina amin'ny tontolo iainana na ny toeram-ponenana na ny sakafo hohaniny na ny fananana na ny fitombony zany dia misy antoka lehibe ny toeram-ponenana ka ny fahasimban'ireny tontolo iainana ireny zany no nidoro tanety dia misy tokoa vorona efa tsy fahita firy raha ohatra ny raha ny aty amin'ny tany avo zany no resantsika ohatra ny vintsy zany zao efa tsy tazantsika amin'ny matetika intsony satria potika ny tontolo iainana reny zany izy satria vintsy zany moa zany no anisan'ny hoe karazana vorona ataontsika hoe sanatria lany tamingana io raha ohatra ka tsy voafehy zany izay toeram-ponenana sy fitazomana toeram-ponenana zay afana. Mandray anjara feno amin'ny roa ivoary ireo karazana vorona ireo. Zava-dehibe araka izany ny fiarovana ireo karazana zava-mananaina ahafahana miaro ny tontolo iainana. Dia misy antony pisiny lehibe reny vorona reny tsy resaka fitsika ohatra ny pollinisation dia eo ihany koa ny hoe ny marika fa hoe mandroso ny roa ivoary anankiray dia no fisian'ireny karazam-biby na karazam-borona ireny amin'ny toerana anankiray tsara zany le environnement iainana dia tonga eo ny vorona ataontsika izay le ataontsika hoe macroclimat sy microclimat mety tsara dia tonga eo le vorona. Ny vorona dia anisan'ny manana anjara lehibe amin'ny fampitombo-taranaka ny zava-maniry, anisan'ny manaparitaka an'ilay voan-java-maniry eny koa zany ny vorona amin'ny alalan'ny sakafony dia manaparitaka ireny any amin'ny toerana izay tokony tsirindren'ny zava-maniry zany. Tsy azo ambanina ny fisian'ny vorona sy bibikely samihafa izay miantoka ny roa ivoary eto Madagasikara. Ankoatra ity vorona vintsy ity, maro ireo karazana biby izay ahina ho lany tamingana ary misy ireo efa tsy misy intsony noho ny fahasimban'ny ala. Isany amin'izany ny vanga na papango de Madagascar izay efa tamin'ny taona 706 no tsy nahitana azy farany intsony noho izay fampoten'ny ala izay. Eo amin'ny pejy fampianarana kosa indray misedra fahasahiranana arabola ireo mpianatra malagasy mavidy mamita fianarana eny amin'ny université Mpanjakana amin'izao fotoana. Isan'ireo olana iraisan'ny mpianatra manerana ny nosiny tsy fanjariana ara-tsakafo raha ny vokatry ny fanadihadiana nataon'ny RCR na ny Rassemblement des Citoyens Responsables hatrany amin'ny tedi-bola Mpanjakana no ilaina fanovana makany amin'ny fampianarana ahafana manatsara ny rafitry ny fampianarana eto Madagasikara raha ny fanazavana hatrany fanadihadiana. Sahiran'ireo mpianatra mamita fianarana eny amin'ny université Mpanjakana maimaim-pona saingy andaniana vola ny famitana fianarana manaraka ny rafitra LMD. Ankoatra ireo tsy maintsy ilaina toy ny vidin'ny internet zara raha miaina araka ny tokony ho izy ireo mpianatra ireo. Avy roa noho izany ankila ny fahasahiranan'ireo mpianatry ny université Mpanjakana any amin'ny faritra. Ho an'ity mpianatra taona fahadimy amin'ny université Nantsiranana tsy ampiatrehana ny famitana ny fianarana indrindra ny fikarohana amin'ny famitana boky ny vadim-pianarana izay manodidina ny 4 isam-bolana. Raha ny bourse aloha dia tena lazaina hoe tena tsy ampy anay mihitsy satria ny mpampianatra any aminay missionnaire daholo avy any andafy dia avy aty Antananarivo tsy mahavita be intsony manao an'ilay cours magistral fa polycopie ny omena na les versions électroniques dia anao manao impression an'iny dia
mandany vola be zay amin'le fanaovana impression mandeha mianatra za dia raha misy fanadinana mandeha taxi ny taxi any aminay 1000 ariary dia za nefa makanjy je suis à 5 km ny université dia maka taxi indroa za makany dia tsy mody moa amin'ny atoandro fa mitondra sakafo na hoe mividy zavatrano dia 15 000 par jour zany niany dia zany 15 000 par jour zany atao fois 30 dia tena efa mihoatra ny 100 000 ariary zany. Saika ny olany tsy fanjariana ara-tsakafo no iraisan'ireo mpianatry ny Université Mpanjakana Manerana Nosy raha ny vokatry ny fanadihadiana nataony RCR na ny Rassemblement des Citoyens Responsables tanatin'ny tetikasan'izy ireo tamin'ireo mpianatra maheny 2 maly ny fanadihadiana. Zara Raminakanina afaka miatrika ny famitana fianarana ireo mpianatra raha ny fanazavana hatrany. Niendrika mitovy iraisan'ny mpianatra rehetra aloha dia tena miainga any amin'ny fototra mihitsiny dia tena tsy fanjariana ara-tsakafo aloha voalohany indrindra. Izany hoe raha ny olombelona anankiray raha tokony sakafo ny 3 isan'andro ireo ankizy ireo hoany izay mba manana misy hoety manana indroa isan'andro ary ny amin'ny ankabetsahany indray mandeha isan'andro. Izany efa tena mipaika any amin'ny ain-dehibe mihitsy satria any amin'ny sakafo. Izahay araka ny teneniko teo mandefa olo izay mijery tena izay tokoa ilay zavatra iainana. Voalohany zany eo amin'ilay resaka sakafo. Faharoa efa tsy te any amin'ny faharefona indray fa any amin'ny fahatomombana ny fampianarana mety amintsika ve mieritreritra hoe olona manao informatique ohatra efa 5e année taona fahadimy amin'ny informatique izy intelligence artificielle tsy manana na dia solosaina azy. Zany efa zavatra fototra zany amin'ny firenena rehetra eto ambonin'ny tany. Manoloana izany raika amin'ny 7 isanjaton'ireo mpianatra no maniry sy mitady irika any ivelany noho izay fahasahiranana izay. Fuite de cerveau izay mampametra-panotaninany amin'ny lanjany mari-pahaizan'ireo mpianatra nahavita fianarana eto an-toerana. Fahasahiranan'ireo mpianatra izay nahatonga ny antoko RCR nanomana vatsy-pianarana ho an'ny mpianatra 20 any amin'ny taona faha-4 tamin'ireo 2000 nisoatra anarana Manerana Nosy. Iseny vidividy anaraka doka fotsika mamy fotoananao amin'ny tapany faharoa ny fampalalam-bavao. Avec maintenant plus de data, profite de nettement 25 000 et c'est 4,5 gigaoctets d'internet. Et c'est toujours à 25 000 arrière. Tape vite le dièse 322 étoile 8 dièse. Rejoignez les universités membres de Get Compagnie Internationale, spécialisées en haute technologie et entrepreneuriat. Université Immédiat, USTIO et Aeline Nissan. Plusieurs filières au choix: génie logiciel, développement web, applications mobiles, administration de bases de données, intelligence artificielle, robotique, cybersécurité, cinématographie, ingénierie du son, marketing digital, journalisme numérique, communication digitale, génie civil et énergie renouvelable, agrotourisme et hôtellerie. Rejoignez les universités Immédiat, l'USTIO et l'Aeline Nissan. Appelez le 034 31 777 37. PEF, Parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. Après le bac, optez pour l'option 2+1, 2 ans à Madagascar et 1 an en France pour obtenir votre bachelor. Vous avez la licence? Optez pour l'option 1+1, 1 an à Madagascar et 1 an en France pour décrocher votre master. Plusieurs filières et spécialités dans 2 prestigieuses écoles en France. Parcours études en France, Cap 3000 Anjar. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. Financez vos études avec le crédit PAC étudiant de la BNI Madagascar. Car votre projet d'études en France commence chez nous. Telma est fière d'accompagner l'UPRIM dans l'accomplissement d'une mission commune pour que chaque étudiant malagasy compte.
Baobab Banque Madagascar et l'université UPRIM forment un partenariat solide depuis 9 ans. Ensemble, libérons le potentiel de l'UPRIM. UPRIM a été l'un des pionniers du système éducatif à avoir été convaincu de la solution Envoul. Nous nous engageons à maintenir cette collaboration fructueuse et à façonner ensemble un avenir éducatif brillant et sans limite. Tananamano Madagascar et UPRIM, main dans la main pour l'éducation de nos jeunes paramédicaux à Madagascar. Ensemble, rallumons la flamme de l'éducation à Madagascar. Vous aussi, décidez d'avancer aux côtés des grands. Rejoignez UPRIM. 5 filières au choix. Paramédicaux, droit, gestion et management, commerce et marketing, communication. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Vokatra Star mampifaly e! Goavana be hoy ihany fihenam-bidy amin'ireo zava-pisotro Star. R$10 monja ny tavoahangy vera kely, R$10 kosa ny lehibe. Ny tavoahangy plastika kosa R$10 ny kely ary R$4 fotsiny ny lehibe. Tolotra mana kely amin'ireto vokatra voatanisy ireto: Caprice, Woko, Yuzu ary Tonique. Tavavegna sady atao amin'ny tapany faharoa ny fampalalam-baovao mameakina ny araba tomboky lasy sy tongo vavy ho an'ny mahajanga avy hatrany sika no izantsika izay fampalalam-baovao izay amin'ny alalan'ny dera sy fankalazana an'Andriamanitra no nentin'ny kristiana sy mainto milaly eo anivon'ny FJKM Aumônerie Androva ao Mahajanga anamariana ny 20 taona ny mpitandrina eo anivon'ny fiangonana. Isy ihany koa araka izany ny seho kanto ara-pilazantsara izay karakaraina mifanaraka amin'izay. Anja Robert, Cool TV Mahajanga. Fa ny fitiavan'i Kristy no maniry anay. Koritianina faharoa andin'ny fahadimy ka hatramin'ny 740 tapany A. Io no teny soratra masina nentina manentana ireo kristianina eo anivon'ny FJKM Aumônerie Androva Mahajanga ny amin'ireo hetsika rehetra ho atao amin'ny fanamariana ny fankalazana ny 20 taona ny asan'ny mpitandrina Toto Mandimby Erika izay ho tanteraina amin'ny 20 ny volana Novambra izao. Ankalazan'Andriamanitra tokoa ny eto amin'ny FJKM Androva Aumônerie ny amin'ny 20 ny volana Novambra 2024 avy zao ny amin'ny mahampitandrina azy ary koa ny fiaraha-miasany amin'ny fiangonana ary misy hetsika ho karakaranay amin'izany iarahanay amin'ny mainto milaly eto amin'ny fiangonana Androva Aumônerie FJKM. Misy ny hetsika maro efa natao ny arahana tamin'ireo atao hoe taiza ara-panahin'ny mpitandrina hatramin'izay tao amin'ny chapelle militaire tany koa ny tany amin'ny APU fa amin'izao fotoana izao tsika hiatrika hetsika lehibe izay iarahana amin'ny mainto milaly eto amin'ny fiangonana dia amin'ny 10 octobre zany karakaraina ao amin'ny Maison de la Culture. Misy araka izany ny seho kanto ara-pilazantsara anomboan'ny kristianina sy ny mainto milaly eo anivon'ny FJKM Aumônerie Androva Mahajanga asa izay hoentina anatanterahana izao fanamariana ny 20 taona ny asan'ny mpitandrina Toto Mandimby Erika teo anivon'ny fiangonana izao. Ny farana androany fiaonambe fa 20 fanao ny fikambanana Silamo Ahmadiyya eto Madagasikara isan-taona izay notanteraina nadritra ny 3 andro tetsy amin'ny foibe toerany Ahmadiyya Andavamamba mizara 3 mazava ny tanjon'ny fiaonambe ary isan'ny lohalarana amin'izany ny fivavahana sy ny fampelezana ny finoana ny fikambanana Silamo Ahmadiyya izay nisandrahaka amin'ny firenena 400 maneran-tany arahintsika ny fanampanazavana mikasika izay ary. Ny fikambanana Musulman Ahmadiyya eto Madagasikara dia manao ny fihaonam-be izay manao isika isan'andro. Ny anton'izany fihaonam-be izany dia ny voalohany mba afaka mandany andro vitsivitsy 3 andro manao isika mba mandany ireny 3 andro ireny mianatra isika ay mba mitombo isika amin'ny fivavahana sy amin'ny fomba ara-moraly amin'ny fomba fitondrantena ary ny antony faharoa dia mba hampitombo isika ny firalahiana izay misy amsika rehefa ireo pino rahalay pino dia mamangy ny rahalay hafa miara-mipetraka avy an'ireo fahitra samihafa dia mitombo ny firalahia. Izany dia antony izany fihaonam-be izany
izay ataontsika isan-taona. Lafa mavao kosa indray dia itera-doza ho an'ireo mponina Anarivony ao amin'ny fokontany ankasina andrefana boriboritany voalohany eto amin'ny commune Antananarivo renivohitra. Ny fahasimban'ny lalam-bahoaka ivezivezen'izy ireo amin'izao fotoana izao ho lalana izay mbola tetezaka azo saingy efa miapotoka andro aman'alina manao antsoava amin'ireo tompony andraikitra voakasika izy ireo any amin'ny anamboarana izany ho lalana manara-penitra. Christian Dimby. Folo taona mahery jaliana tamin'ity fisina lalana manara-penitra ireo mponina mahery ny telo arivo isa ao amin'ny fokontany ankasina andrefana boriboritany voalohany eto amin'ny commune Antananarivo renivohitra. Fijaliana no iainan'izy ireo rehefa vanim-potoan'ny fahavaratra no izay tsy fisian'ny lalana araka ny tokony ho izy izay. Lalana izay tsy mbola misy afa-tsy tetezaka azo ka mety itera-doza ho azy ireo antony anaovan'izy ireo antsoava amin'ireo izay malala tanana tamin'ity androany ity. Izay eto amin'ity faritany ankasina andrefana ity zany dia tena tao anatin'ny taona maro tena nijaliana tamin'izao resaka lalana izao. Rehefa amin'ny fotoana tondradrano dia tena fahasairanana mahazo anay satria raha misy marary dia voatery hoentina amin'ny lakana ary indraindray tsy tonga eny amin'ny arabe akory dia efa tapitra eny an'ilay marary noho ny fahasarotan'ny lalana. Raha misy ny fahoriana dia atosika amin'ny lakana ny faty ary dia ery amin'ny arabe ery amin'ny cité vao afaka miditra amin'ny fiara. Izany no fijalianay tompo dia tena mangataka izahay. Ao anatin'ny volana vitsivitsy ny irinay satria araka ny tenin'ny ankizy teo ho avy ity ny rotsakorana dia nitetezana indray zao no olana miferitraina sy mitaraina ireo izay atao hoe manana olana amin'izay fandehanana izay ka manahirana indrindra no mety anao azy fa inonay fa ao anatin'ny vanim-potoana mahitany izao atao hoe volana septambra tsika izao mbola manana efa-bolana manavatonga ny rotsakorana antenainay fa samy tongotsika mianakavy hitondra ny anjara biriky hitondra izay voatsirambony tanana anatanterahana ny oasy. Tsy misy fanjakana miantsy mijery ny mponina ambany tanàna tahaka izao ho hiatrany izy ireo fampanantenana ny betsaka saingy tsy misy ny asa azo tsampaitanana hanamaevanana izay fasairanany vahoaka eny fotony izay. Dia mitelo arivo zany tena mpampiasa ny lalana. Ao ny zaza maivavavy, ao ny clé maina konko misy clé maina ka sahirana mihitsy na dia nendianana amin'io lalana io ary. Tena amanjato apapolo taona ny amapolopolo taona mihitsy zany tsisy mijery. Nandritra ny hoe na tanàna zao tanàna zao zany dia tsy misy mihitsy zany. Dia misy mandalo mampanantena hoe atao ny lalanareo, jerevana ny lalanareo fa mbola io ihany izy io eo zay rahantsika mahita io. Miara-misala amin'ny fanamboarana ity lalana ity ireo mponina, ny fiangonana sy ireo fikambanana tsy miankina. Nanamafy izy ireo fa andraikitry ny commune sy ireo vondrom-bahoaka Itsinjaram-pahefana no manamboatra ny lalam-bahoaka tahaka izao saingy minimanao be marenina hatrany ireo tompony andraikitra voakasika. Maresaka iraisam-pirenena vetivety any Nepal na tratratrany amin'ny 50 ireo namony ainy ary maherin'ny 50 ireo tsy hita popoka vokatry ny orany kija tany an-toerana raha ny tatitra androany mitsatra mandritra ny 3 andro ny fampianarana noho ny fiojan'ny tany raha ny fanazavana na tratratrany amin'ny 20 sy 8 mm ny rosakorana izay nampiakatra ny renirano lehibe ao Nepal voatsikazoloza mitatao ankehitriny ny abetsaky ny rano miakatra tsy tsatra izany rosakorana izany arany vinavina ny sampana mpamatatra ny toetry ny andro any an-toerana izay fiatraikany hatrany amin'ny firenena akaiky azy ireo toa ny Inde ity rosakorana be loatra ity izay misy fiatraikany amin'ny toekarena any amin'izy ireo raha nambarany fitoeram-pikarohana hatrany. Kanivelaniny ko tompo klasy tongovavy no mamarina ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity isaroka ianao niaraka tamin'ny tenako teto amin'ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany ny ekipan'ny fampalalam-baovao kosa dia mbola manome fotoananao amin'ny rapitso indray velomajoboka.
Université PEF. Parcours, études et formations. Ny fampalalam-baovao narahinao teo niaraka tamin'ny UPEF. Université PEF. L'excellence à portée de main. 5 filières au choix. Paramédicaux, droit, gestion et management. UPRIM nanolotra ho anao teo ny fampalalam-baovao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Rejoignez les universités membres de Get Compagnie Internationale, spécialisées en haute technologie et entrepreneuriat. Université Immédiat, USTIO et Aeline Anissan vous a présenté. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.